Ny fahasalamana indray kosa tsy tokony hijanona amin'ny toerana iray ireo manana andraikitra amin'ny sehatry ny fahasalamana fa tokony hijery ary ihany koa anara-maso ny fivoaran'ny fahasalamana ny mponina rehetra eto Madagasikara. Mifanandrify indrindra amin'izay dia nisy ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny ministera mpiazy ireo dia ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mpianatra mpitsabo na paramenda misa 770 no nitolorana ny didy famindran-toerana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ka andeha hanadevin-darina mpiasa amin'ny fahasalamana any anivon'ireo tobim-pahasalamana manerana nosy. Nitodisana tetsy amin'ny hôpitaly JR ny fanolorana ofisialy izany didy famindran-toerana izany. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia fananena natao izy satria betsaka be loatra amin'ny CSB fermé dia nakambana indray mandeha amin'ny fizarana ny décision mba miparitana azy indray mandeha mba amin'izay mba miaraka amin'ny sokatra dolo santé de base alefa amin'ny CSB ny sasany efa mikatoka satria tafa ohatra ny 117 izay mikatoka ireo fa misy CSB koa ny sy ampy isa ny mpiasa any dia fagnampina koa misy amin'ny sasany ireo ary amin'ny hôpitaly ngeda be ohatran'izao satria mila paramédicaux dolo zany rehetrarehetra. Napetraky ny fitondram-panjakana olaram-pahamehana tokoa ny sehatry ny fahasalamana hoy ny Prime Ministre ny Dr Paul Roger sady ministry ny fahasalamam-bahoaka raha nandray fitenenana ity tompona ndraiky mpanjakana ity. Anisan'ny targetra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny ahafahan'ny daolobe sy ankanavaka mahazo fikarakarana ara-pahasalamana. Tao anatin'ny taona vitsivitsy anefa dia hita fa ny tombo ministra ny tobim-pahasalamana ny kasina. Miezaka hatrany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nanendrolona ampisokatra ireny toera mpitsaboana ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Ankehitriny dia miisa 770 sy 700 infirmiera sy ny fampivelona no raisina ho piasa mpanjakana. Nampiseho ny fahavononany hamitany adidiny amin'ny vahoaka ireo mpianatra mpitsabo tafaresaka taminay. Any amin'izany ihany teny be arivonao izany. Mbola tany mihitsy irenao? CSP2. CSP2. Dia araka le eritreritro ve mety aminao le makana? Anao na fahavononana? Vonona aloha vonona fa mbola mitaitaina ihany. Ina le mampitaitaina? Mbola tsy fantatro mbola vaovao be le toerana dia mbola tsy aiza ny andro. Andramasina, Antotohazo. Efa vonona? Manahoana ny fandraisanao an'ilay iraka natao ministera amin'ilay adidy fitsaboana manahoana ny fandraisanao an'izay? Mahafinaritra vonona tsara. Osokafan'ireo tobim-pitsaboana na CSB misa 310 nakatona vokatry ny tsy fahampian'ny mpitsabo andray ireto mpianatra mpitsabo reto hoy ny professeur Filemon Tafangy sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka.